Jehova amin'ny fifaliana. Makanesa eo anatrehany amin'ny fiombina. Dia isika iaraka hitsangana dia andao iaraka ifampiaraba. Dia ihany koa ioben Jehova rehefa avy eo ankalaza azy amin'ny fiombina. Vovoty zany aoka izy androany alala fa eto ianao ary eto ianao amena ny fahotana eto ianao anavitra azy anaisitra azy amin'ny toerana farany naisina indrindra ao amin'ny toerany fahazavana mahagaga amindra azy avy amin'ny fanjakana ratsy indrindra ho amin'ny fanjakana mahafinaritra indrindra satria ianao ny mpanjaka ao raha ianao ny mpanjaka mioby ny tany mifaly ny tany mioby ny falahy Vou fazer. Tsy haiko ianao fiangonana raha tonga sainany amin'izany hoe trosa tsy ho voalohanao mandrakizay no navela taminao. Nao verim-pisaorana antsika eo aminazy. Nao samy misaotra anazy isika misaotra tompony amin'ny famindraponao, misaotra ny amin'ny famelanao heloka, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Iara amaky ny salamo fahazatsika toizatsika zany fana fidirana sy fidiny zany ny famakina ny teny. Iara amaky zantsika rehefa samy mahita salamo fahazato fiantsoana izao tontolo izao anompo an'i Jehova. Salamo fidirana miobian'i Jehova ny tany rehetra, manompoan'i Jehova amin'ny fifaliana, makalesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika dia olo izy sy olo mpianatra.
vadiny amin'ny fisaorana ary eo akianja ny amin'ny fiderana. Isaora azy mankalazany anarany fa tsara Jehova mandrak'izay ny famindram-pony ary mianatra amin'ny taranaka fara-magimby ny fahamarinany azy. Amen. Iary vavatsika sotranao tokoa izay Andriamanitro, sotranao izay fa ianao no nanangana anay ho zanaka taon'i Jesosy Kristy. Sotra Jesosy ny amin'ny nataonao teo amin'ny azy fijaliana natonga anay ahay anantona ny seza fiandrainan'Andriamanitra. Ary anatin'izany dia te ankohaka tokoa izay te ho lasa vavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana izay Andriamanitro, fa mangataka amin'ny fanamasinao fiangonanao fenonao an'izany isan'andro isan'andro. Dia mangataka izay Jesosy mba tsy eto ihany izay no hidera sy ioby amin'ny fifaliana, tsy eto ihany izay tena ioby hiika ny anaranao fa amin'ny fiainanay andavanandro. Na inona mitranga amin'ny fiainanay Andriamanitro dia ataovy lasa toetra anay zany deranao zany, zany mioby anao zany, zany mankalaza anao zany. Na inona mitranga eo amin'ny fiainanay Andriamanitro, ao anaty aretina, ao anaty sivosivo, na zanaka maditra, na vady maditra, ninona Andriamanitro dia ataovy zanakao mahideranao zahay. Ataovy tena hoe niova teo amin'ny azy fijalianao fiainanay Jesosy, mba ho fiderananao hitondra ny azy fijaliana isan'andro Jesosy, anetry ny tenanay sy nofonay fa ianao no aika hisandatra. Tena hideranao tahaka ny Paoly sy Silasy na any amin'ny tranomaisina ary dia hideranao nankalazanao dia hirodana ny fatorana rehetra, hivaly fatorana satria ny anaranao no iray, ianao no ankalazay. Sotra Jesosy tsara ianao. Amen. Sini, tu
Haleluya. Zava-boary Rasitrakareo fiangonana na ohatra ka resy lanitra miaraka amiko ianareo dia andao iaraka andohalika eo natrehan'Andriamanitra dia hanambarana izany famasinan'Andriamanitra zany. Ianao amin'ilay mahianao amin'izao mihitsy, mety mianjaika ianao androany fa andao madoalentsika manoloana n'ilay Andriamanitra masina indrindra zany. Mety marina ny mahizy ianao ndao ataontsika mandohalika teny izao satria indray androany lohalika rehetra ozy izy iendry, lela rehetra iaiky fa Kristy no Andriamanitra. Ary tsara amintsika raha dia eny aty amin'ity apahany amin'ny mandrakizay ity isika no efa mandohalika, fa misy ny olona amin'izany tsy sazoka fa tsy maintsy mandohalika. Fa androany Andriamanitra ho raisinay tena ho privilège ho anay, zany hoe andohalika eo natrehan'ilay tsy toy izany. Fantatray fa eto ianao lay ankehitriny, lay taloha ankehitriny amin'ny mandrakizay miaondrika manoloana an'izany Andriamanitra tsy kasipahotana. Andriamanitra masina indrindra izany izany Andriamanitra. Dao velantsika eny izay nandiny averintsika fa manerana izao tontolo izao sisi eny matohitrana zamitsiko niakokeo anatrehana famasiana Apocalypse voalohany andininy fahatelo. Ary avy amin'i Jesosy Kristy fahavolombenona marina sy lamatoa tamin'ny maty ary lehibe ny mpanjakantany ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rano sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra ray ho azy ireny voninahitra mandrakizay sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Indro izy ho avy eo aminao ary maso rehetra hita azy na dia izay nandevina azy azy ary hitomany azy ny firenena rehetra ambony tany. Eny. Amen. Izaho no any fahasoameka ho tompo Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary no avy dia nitsetoa. Madohalika manoloana anao zay tompo, tsaoka anao zay Andriamanitra taloha. Ary tiry anankiray manana antsika ny fotoana fiderana amin'ny hera aty dia te-anentana antsika ako hoe misy asa miandry antsika rehefa mivojery tompontsika dia ilay asa maiky filazantsara maiky dia nganetra tsy androany any ianao no isaintsainany amin'izany fa miala tetitsika dia atsiaro an'izany hoe maiky ny fanjakan'Andriamanitra. Betsaka ny olona tokony vonjena dia tsy vita vona eny, tsy vita dranomaso, tsy azo atao fampiandrin-draso na onena ny fona na tomany ny maso tsy izany no
izy tena misaina moa efa riafaralazy fa ny fankalazana mifadina am'roapolo taona ny fiangonana Tana City Church amin'ny alahady avy zao dia fankalazana lehibe io amin'ny folo olotsika miditra dia mitondra azy azonao entina amin'ny tsakotsako sy mety tsakosogoka tsaikoka sogoka iarahantsika amin'ny fampizara ary amin'ny poma azo atao. Raha azoko nomena lohateny ny toritenyko androany dia tsy nasiky toroteny aloha le izy fa eto vao mieritreritra hoe inona moa zany ny tena toroteny izy ito dia lohateny ty toroteny ty zafay dia ohatrany tsindriky atao anatin'ity toroteny ty le hoe mpiady mahery ry fiangonana Tana City malagasy io ianao le mpiady mahery ny tompony misy ady atrehantsika dia tahaka ny Davida niady izy midery izy mideran'Andriamanitra ary izy na dia tao anatin'ny olana ary raha raisitsika ny zavatra nitranga rehefa nosonana ho mpanjaka Davida no tamin'izany fotoan'izany tena zaza mena volo izy zandriny indrindra raha nalahatra dolodolo le prêt-à-porter le rehetra nalahatra Jesse lava to aloha ranjanana sady lava dia tsy lany dia nisesy tsy lany any ny toenatrehan'ny tompo fa Davida tsy teo dia ozy izy sao hoe mbola misy any Samuel mbola misy any dia natsony izy nampanatsony dia nosoran'Andriamanitra ho mpanjaka i Davida na dia mbola sazamena volo ary Andriamanitra tsy mijery ny zakany tsy haiko hoe aotra mpiady mahery zany fietretanao anazy hoe ohatrany za aloha zao ohatrany pozipozy na miaran'ina ka mahazo pozipoziko zao fa ohatrany tsy ranjery sa fa maka mandeha tsara noho ny ranjery sa ianao koa mpiady mahery ianao dia zao Davida na dia voositra ary dia tsy tonga dia tonga teo amin'le fiandrianana izy fa mienjehany soly amin'izay izy rehefa heniny soly hoe ty zany ny andiny azy dia nitadiaviny soly vonoana tany ampandosirana tany izy nisy zoby be ny findrafindrany dia tany anaty zoy tany izy nisy an'izany ohatra zoy an'ny Adolama malaza be hoe zoy an'ny Adolama tao izy nanoratra ny Salamo 7:15 nanoratra izy dia milohan'izay aloha tany amin'ny zoy anankiray rehefa nienjehany Davida dia nanoratra ny Salamo 5:30 izy dia sady nihiry Salamo ira fiderana dia izy isaotany Jehova lalandava eo ambavako manakariva ny fiderana azy dia nataony madamo voahirana ira dia ary ambany ary mbola mitoizany any le irany hoe akaikin'izay torotoro fosy mangorakoraka Andriamanitra nataony hira zany tao anatin'ny miady izy fofony Davida miaina sosoiny Saoly miaina tsoka izy arak'izay nahafahany tsoka tonga tany Moab izy fantanao izy any Moab zany Moab tany tsy ao anatin'ny Jios zany fa ny tsy mpaminany miaraka taminy teny mpaminany mbola vakiko moa tenin'Andriamanitra hoe miverena amin'ny jody ianao tianao tenenina amin'izany hoe famonjena tsy atina any Joda any ny famonjena tsy misy any Jesosy teny aho hoe lay fahorinany ny ainany Davida tao anjoy tao amin'le batery fiarovana hoe batery fiarovana zany amin'ny teny anglisy moa izy hoe stronghold ao le toerana mafia misy fiarovana ahafahany miady sy miaro ny tenany zoy tao izy niona tamin'Andriamanitra rehefa niona tamin'Andriamanitra Davida nihira tsy navita ninona tsory izy ninona sy ny azony atao teran'Andriamanitra mitady an'Andriamanitra ary efa mitady an'Andriamanitra izy dia niteny tamin'Andriamanitra vakitsika aloha ny Samuela voalohany 2:20 voalohany ka tamin'ny 15 tao mizoan'ny Adolama izy tetony nanoratra nito tantarito dia nanoratra ny Salamo 7:15 zany fa ny zavana-nitranga zany tao amin'ny Samuela voalohany 2:20 voalohany ka tamin'ny 15 ary Davida niala teo ka nandositra nakany amin'ny zoin'ny Adolama
Ary nandray izany rahalahina sy ny mpianakavindray dia nidina tany any amin'ireo. Ary izay nahatra rehetra sy izay mpitrosa rehetra sy izay manana ilay laoko rehetra dia nivota ao aminy. Ary izy tonga mpifehy azy ka dia tonga tokony ho efa jatolahy tao aminy. Ary Davida niana tao Mispa any Moaba ka nanao tamin'ny mpanjaka any Moaba hoe masina ianao avelao ny raiky sy ny reniko ho avy aty toetra ety aminao ambatrapahafantatro izay ataon'Andriamanitra amiko. Ary dia nentiny fionatry amin'ny mpanjaka any Moaba izy ireo ka nomina teo amin'ny andro rehetra ny tena Davida tao amin'ny batery fiarovana. Ary hoy Gada mpaminany tamin'ny Davida, aza mitoetra eo amin'ny batery fiarovana fa miala ka makanisa any amin'ny tany Jopa. Dia nandeha Davida ka nitondra tany anala Harita. Tanao amin'izany tao amin'ny batery fiarovany Adolama Davida. Davida aloha zany voalaza teo voaositra ho mpanjaka, fa na dia voaositra izy tsika koa zany mikisasary tao anatin'izany efa nomeny tsika nyteny fikasana rehetra, efa voasoratra ny tany an-danitra ny anarantsika. Ary zany hoe zanak'Andriamanitra zany privilège be. Ary raha manana privilège be tsika tsy hoe tonga dia any an-danitra dia tena masina be dia tena feno fiadanana be. Tsy izay ny nanjoan'ny Davida teto, na itsika ihany koa kisasary zany. Fa nandalo olana misy aty sy maintsy nandriana. Nitsoko Davida mitety kavy, mitety stronghold, misy fitoerana avo be lehibe nefenan'ny Davida tany anefitra. Fa teto amin'ity zoeny Adolama ity i Davida no natsoan'Andriamanitra. Dia teo izy nianatra nitarika. Mbola tsy mahay izy teo ondro mba fianana, fa teo izy nianatra. Namen'Andriamanitra fahitana izy dia nanomboka nianatra ny fitariana dia tonga teo izy nandefa hiraka tatsy nandiraka. Taiza moa nahafantaran'ny ray aman-dreny Davida sy mahita-po aminy tonga teo amin'ny fitoerana io raha tsy nandefa hiraka izy, nandefa mesazy izy. Dia ireo mpitrosa sy ireo olona nanana olana, izy amintsika tsy nanana olana hitako, samy manana olana daholo. Fa tonga tao amin'ny Davida efa jatolany olona nanana olana tao nisy tanin'ny Israely dia tonga miara-mila mpiady maherin'ny Davida izy ireo. Tsy nisy nazo tsoatsika zany. Davida izavy ireo ilay manana Davida voalaza teo hoe ireo olona nanana fahasaharotana, olona kivikivy takanao ihany, olona tsy afaka. Sasany mety kampody mpitondra tena, ny sasany mety efa misy trosa efa any amin'ny banky any ngamba, mety efa ozy izy amin'ny banky ianao laha tsy voalohanao tia. Ny sasany any tsy fantatro ilay mitropo ianao, tsy tonga dia voalohany tonga dia hiasa, tsy zay le izy fa ny fonao ozy izy Davida manao hoe raha mihira ny salama, fonao mangorakoraka, fonao io ilay mitropo ianao ho mpiady mahery. Ny kisarisary zany mpiady mahery zany dia Kristy ilay mpiady mahery. Izy le efa nandresy ny fahafatesana eo am-pelantanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana. Izy le lazain'ny Apokalipsia 7:10 manao hoe le tanina soavaly fotsy lay misy maso le lafo mivoaka. Raha tonga teo amin'ny fanapahana izy le aka ny fiangonana. Dia tsika rehefa efa namotra ny fiainantsika ao an'Andriamanitra, rehefa tonga zany fotoana akany tompo antsika izany, Kristy le mpiady mahery. Izy ilay nandresy hiaraka mandrakizay isika rehefa natorontsika ho amin'ny tompo ny fiainantsika. Dia araka amin'ny venao izy le mpiady mahery, mpiady mahery koa ianao. Zavatra mahagaga zany. Izy ilay manangana ny maty Kristy. Izy ilay mahay manangana ny taona maina. Itaka ny tao amin'ny Ezekela 7:7.
tsanga nofony Jehovah Andriamanitra nitolamainy tena sy ny fanahy dia tonga miaraka mpiada mahery ihany koa. Tsy takizany koa ve isika ilay izay tena fa maty no fahotana isika rehetra izay efa nanota izy amintsika rehetra tsy nanota aloha e manangana tanana hoe tsisy na dia ray fa isika na dia maty ataka ny tolamainy rehefa nanolotra ny fiainantsika ny Kristy tsika dia ny fofon'Andriamanitra ny fanahana dia tonga mpiady mahery ny tompo. Meteza ianao mpiady mahery ny tompo. Ahoana zany mpiady ny mahery ny tompo zany? Mifanohitra amin'ny eritreretinao ilay tena bokin'ozatra ty fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha tsy mivelona tahaka ny zazakely ianao, tsy tahaka ny mpianatra, tsy tonga ho mpianatra. Ahoana zazakely zany? Zazakely zany zay tenenina aminy dia ekeny daholo. Ahoana izy nitolo teny pasteur Atoso tamin'ny tapapolana tamin'ny eke fotsiny ihany aloha hoe raha mitarika antsika izy zao ohatra hoe andao tsika ho any faralaza zay fihinanapetraka Andriamanitra tao ampony a hoe andao aloha dioviny ty lokontsika maintimainty ty dia tsy avy ianao dia teny manao hoe inona koa ny anaovana an'izany maintimainty e fa eke fotsiny ihany aloha ho fantatrao ihany izy rehefa mety mafy be amintsika eny hoe tena tsaiko firy metry 600 mètres 600 mètres io miala eo abelera aria tany zay nomen'Andriamanitra atsika ho lovo dia aza mononmonina fa eke fotsiny ihany aloha miaramila anao tonga tsika zany e Davida ne raha nandositra miala ny Jerosalema tonga any amin'izany zoeny Adolame zany efa ny 4 kilometra zany aveso verina nakariakaky ny ranomasitsira nay ny tany Moabita sy ny Amonita ary amadiky ny Jordan no misy an'izany. Tianao tenenina dia zao rehefa natsoan'Andriamanitra isika ho miaramila dia mivola amin'ny ady mety hitranga rehetrarehetra fa ny ady tsy maintsy misy. Davida natoken'Andriamanitra tao mizoeny Adolame io Andriamanitra i Davida no nianatra nivavaka mpianatra Andriamanitra ny tenan'Andriamanitra teo lay liny lay tsipika nafahany Davida hoe za raha Davida nieritreritra hoe mitsoka nakatsy sy nakaroa teo Davida nieritreritra hoe mitanjaka sy mihery dia afaka mbola miady aho mbola nakatsy sy nakaroa fa teo Davida nihaino tamin'Andriamanitra dia tsy Davida intsony sy ny amaha Davida ny Davida no mitranga tao anatin'ny zon'ny Adolame fa niova tanjon'Andriamanitra amin'izay ny fiaina na ny ekeny fa hoe tsy nieriny tena nitsony ny afahany miady fa Andriamanitra no manana planina ho azy. Lasa nitanjon'Andriamanitra nitanjony Davida fa tsy le izy afaka nandositra sy tatsy sy telo intsony. Dia ahoana osy ten'Andriamanitra ny teo amin'ny andin'ny fahadimy ary gada mpaminany miaraka tamin'ny mpaminany Davida tamin'ny Davida aza mitoetra ao amin'ny batery fiarovana fa miala inona ny etretinao fiarovana ho anao tsy maharo io fa teto Davida tenenin'le mpaminany hoe miala ka makanesany amin'ny tamin'ny Joba dia nandeha Davida sa tsy nandeha dia miainy Davida nahazo lesona ngezabe Davida hoe tsy nitanjana tsy le batery ferovany Adolama intsony nitanjana fa tsy maintsy miainy izy ao amin'ny tanjon'Andriamanitra. Inona ny tanjon'Andriamanitra? Dia mpanjaka ny Israely. Misy tanjon'Andriamanitra koa ny fiainantsika
misy toerana zay nametran'Andriamanitra atsika ry afara Lazary lovatsika. Za koa tsy miteny hoe malaka zay tsika fa ray andro mbola mety hoentin'Andriamanitra amin'ny toerana hafa ihany koa fa io aloha zava-misy tsy metrano koa ny zava-dehibe hoe tia misy trano ty fa reny biriky mbola ho ambotan'Andriamanitra daholo reny tsy hipetraka eo reny lembalemba tsy maintsy totofana mitendrombohitra tsy maintsy rotana reny trano reny tsy maintsy tsy mihatsy tsy maintsy hiala eo fa zava-dehibe ny fanan'Andriamanitra fanan'olona maro be zay ho kasi ny fanan'Andriamanitra amin'ny alalana kotsiny amin'ny alalanao ho mpiady mahetaka ny Davida ihany koa ianao fa manaky miplanin'Andriamanitra ny fiainana tsy zany hoe manaky fotsiny ihany eko mpaminany Gada dia niteny tamin'ny Davida hoe mila eto ianao fa miverena ny trota tsy maintsy manaky ny tenin'Andriamanitra atsika. Numeritoko fatelo amby roapolo dia ny fahasambyfolo manao hoe Andriamanitra tsy mba olona ka anday na zanak'olombelona ka aneny na moa efa nilaza izy ka tsy hitovy na efa niteny va izy tsy ahoana moa izy tsy hoe fay tsy tena zay tsara ilay izy fa zay tatitoko aloha fa Andriamanitra rehefa miteny aminao akatoavy mety mafy mety misy zavatra tsy maintsy hiajanona rehefa miteny izy hoe tsy tia ny lalana fa anjobo dia ny anjaratsika manaiky ny tenin'Andriamanitra. Fitoerana avo ny Adolama verina amin'ny fitoerana avo ny Adolama misy fitoerana avo isan-karazany moa ny finafindran'i Davida misy ny hoe fitoerana avo ny Akila misy ny fitoerana avo tany amin'ny efitry maona ary anankiray faraparany misy ny hoe Enjety ao amin'ny Samuel toko fahefatra Samuel voalohany toko fahefatra amby roapolo misy an'izay efa tsisy aletsony Davida dia tao amin'ny efitry Enjety io i Davida tokotokony olona eo amin'ny eninjato lahy io Enjety io dia misy rano atakany hoe oazista zany misy rano le fitoerana avo dia tao Davida miafina dia eo amin'izany hoe planin'Andriamanitra ary rehefa miafina tao Davida tao amin'ny Samuel toko fahefatra roapolo dia ny voalohany reraky Saoly dia rehefa reraky Saoly dia tady torimaso dia mitsofoka tao amin'ny zony eren'ny Davida dia eo amin'izany hoe planin'Andriamanitra Davida ao niraisy fotsiny Saoly azonareo amin'izany le planin'Andriamanitra Davida raha tena izy dia efa voadidina miaramila atsy ambadika avy any atsimo atsinarana ny revo na varatra i Saoly mantsy fa zafady dia taky any efa rerahana efa reraka fa ahoana ny planin'Andriamanitra nataon'Andriamanitra nentin'Andriamanitra tao amin'ity efitry Enjety ity Saoly Davida efa tao tsy nanindrotra ny tanany tamin'ny Saoly Davida fa ozy izy Saoly Davida manao hoe sanatry amiko ozy izy ny aneniny zay vosotr'Andriamanitra nanenina izy tamin'ny nanentin'ny kapotin'ny Saoly fa nitazominy tapaka akanjo dia navela ny Saoly nivoaka dia rehefa vakio any an-trano misy fa tsy voavaky eto fa ny fotoana mandeha dia mandeha fa rehefa nivoaka Saoly dia ninjehany amin'izay dia ozy izy Davida hoe orikaiky na hoy ianao dia manentsika dia nazavany tena izy hoe zany tia misy tapaka akanjonao fa sanatry amiko zay anendra izay voatendron Jehova sady ny akohoka tenotreny Saoly izy raha novonoiny Saoly izy tamin'izy nikohoka iny dia maty fifanoman'Andriamanitra amin'ny planina rehetra hoe teo nanomboka ny tantara fampitsodrano teo izy hoe aza mamono aho izy Saoly fa fantatro fa Saoly fa vonosotry mamarina nyenina moa Davida hoe tsy kasikasa fa nitonga amin'ny planin'Andriamanitra sy Davida tianao tenenina dia zao fitoerana avo
ao amin'ny Kristy rery ihany ny fitoerana avitsika. Fa ninninona zay rehefinao fitoerana avy dia ho arodan'Andriamanitra ireny. Fa teneniko teo zany vola tsy azo anterana ny vola. Lazaiko aminao fa raha androany dia androany ianao misy firy miliary ery-taona ihany zany dia ho rava. Tsisy tikany. Inona mety hetsika fitoerana avy? Vady vazaha. Mety ho disy fanantenana amin'izany ianao. Inona mety enao avontsy ianao? Zanaka tafita. Tsy azonao anteherana zany. Eritreritry mety ho fitoerana avinao na mety ho sampy kelinao androany Andriamanitra miteny manao hoe famonjeny kisarisary teo any amin'ny fitoerana avy any Kalvari ihany eo atombotsy ny tompo ihany no misy ny famonjeny. Inona zava-nisy tao Kalvari? Maizina ny tany amandany. Maty Jesosy Kristy. Rehefa maty Jesosy Kristy, inona zava-nitranga natao amin'ny tempolo? Tritra ny efitra lamba. Ry misy rideau mbola matevina be ny rideau fa tsy ohatran'izao tsy azo nororo tany triana. Fa zava-nisy tamin'izany tsy ny rideau ihany ny tritra fa voalaza ny Matio Matio 7:7-5:12. Voakiko izy arindro ny efitra lamba atao amin'ny tempolo dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Dia ny ororo ny tarika ny tresaka ny vatolampy. Ny tany aman-danitra misy ny nozogozon'Andriamanitra ny mahatany ny tany tritra ny vatolampy. Ino no maizy izy ianao? Tsisy petakety reny fa ho tritra miozogozo ny tany ny lanitra ho maizina tamin'ny fotoana io misy ilay kapiteny nahita tena zanak'Andriamanitra ilehilahy. Ao amin'ny Jesosy ihany misy ny fanantenantsika raha lasa ny abaka. Mety ianao mpiady maherin'ny tompo na dia vizana ary ianao androany. Rehefa ampiasain'ny tompo ianao tonga amin'ny tanjona ianao Andriamanitra tsy mba olona ka anday fa ho ampiasaina ianao. Satsy zany ho an'ny faralazy tsika maro be mpanota ao anatiny ao ambadika io faralaza io. Misy toerana fanompotsapy ao ambadika ao, fitoerana avo ny mpanompo sapy tsy maharaka ny tompontsika zany. Mety izy ianao ampiasain'ny tompo. Mety mieritreritra ianao zany mbola mitaiza kely inona ny mahazoko atao? Tsy mpiady maherin'ny tompo ianao. Zazakely vao teo amin'ny teniny hoe zazakely raha tsy miova tahaka ny zazakely ianao tsy tenao mpianatry ny tompo. Ekeo fotsiny ihany zay teneny maitokisa amin'ny olona zay mpitarika anao na zay mpitarika mety mananatra anao raha misy zavatra tsy mety kely any ambadika tsefatsefany eo. Aza tezitra ianao manao hoe fa maninona no tenen'ny pastera hoe zao olona zao olo. Fa raha mitarika izy manao hoe andaotsika miaraka manao an'izao itory filazantsara nika mandeha aloha tsika fa sarotra ny vava izy hitarika atsika amin'ny tsy fetezana. Fa raha zay no misiona zay ny planin'Andriamanitra sy hevitra napetraka tao anatin'ny saina dia manaraka an'izay vimy zay ihany koa tsika rehetra any ray aloha any arina any koa mety tsy haiko mety omen'Andriamanitra tany koa le isika ohatra tsy fantako zany dia mbola hevitra hafa indray zay. Fa zao aloha zany tsika any faranazy mety iza fotsiny ihany aloha isoa zay rehefa mety ho fitoerana avo ao. Fa ao amin'ny tompo ihany fitoerana avo tsara indrindra ho atsika. Satsy zany Jesosy ihany ny felofo atsika. Jesosy ihany ny kilitilika amin'ny fiamenatsika. Jesosy ihany ny fiarovana azontsika hitokisana amin'ny andro mahory. Inona ny olana amin'ny Jesosy ihany ny vahaolana. Satsy ny teny eo ihany dia vaivava fa mpiady mahery ianao hoe Salamo fasivy toko fasivy andininy fasivy. Ka dia Jehova no fiarovana avo ho an'ny manitra, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana.
Petera voalohany toko fadimy andininy fadimy efa voalaza teo. Ary ianareo zay mbola tanora fanahy kosa dia manan-keny lolona. Eny saniny tsy kina fanetretena ianareo ka mifanompo fa Andriamanitra manontra ny avinavina fa ny manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Mila fanetretena tsika raha lasa ny baba. Ry tanora isany mety za aloha mananjanaka tanora ihany koa zaho manantara tara ao maliny teny resaka tamin'ny pastera toso tara ho anisan'izao za mananjanaka tanora nananatra n'ireo zanaka reo hoe mitsika ao tompo ila miverina amin'ny tompo ianao somary kejakejana nyteniko tamin'ilay zanako dia ohatr'izany ianareo tanora raha miteny amintsika ny mpanompon'Andriamanitra hoe zao no mahasoa anareo tsy tsara ny firaisana ny alohan'ny ny fanambadiana dia manaiky aloha na be dia be nianatra atao amin'ireo efa zokony ao aminareo tanora fianarana ataovy tsara aloha fa ho anareo tovolahy misy responsabilité niandry anareo rehefa hanambady mataony teny ny mpanompon'Andriamanitra hoe misy an'izao aloha dia manaky fotsiny ihany aloha mandehana ny fanetretena na toe fanetretena dia manaky izay voalaza ny tenin'Andriamanitra tsy zany hoe manarano vina mitarika atsika manake mampiasain'Andriamanitra vavakytsika amarana an'izany tenin'Andriamanitra be dia be ny zavatra tiako tenenina fa ny fotoana mandeha raha préparation akaty 5 page fa tsy voateniko daholo izy fa zay ny azoko tenenina aloha vavaka ao anareo ny tenako ary raha hivavaka ako raha vavaka ianao manana ny planina antsika Andriamanitra Jesosy zay mety amin'ny fitoerana avotsika sabotsika tsika azo etretsika tiany atera asa tsara ny saiko iny Jesosy daholo fahotana isan-karazana Jesosy daholo samy anamasina ny tenantsika avy isika fa ilay Jesosy Kristy zay nitenenina teo tamin'ny tsika tao anatin'ny fandamina eo masina zay nitaingina sy fotsy araka ny voalazan'ny apokalipsia toko fahasivy-ambinifolo lay mpiady mahero atsika tsisy fahotana tafajanona eo anatreny aoka itsika samy anala zay rehefa mety fahotana tena tsika ary anaiky isika fa hoe ho mpiady mahero ny tompo tahaka ny Davida tsy mikoty mety hoe za manana vola be tsy mikoty hoe za manana varotsako tsy mikoty ety hoe za be sandry tsy mikoty hoe za saiko tsara tare inona ny azo etetinao hoe ifaharana raha tsy miova tahaka ny zaza kely anareo tsy ekenao mpianatra ny tompo vavatsika tenen'ny tompo hoe tompo ovay ny foko tahaka ny amin'ny zaza kely dia manaky ary zay rehetra mety samby ety anatin'ny foko ampio amin'ny fanamasinana ny tenako mila ny fanahy masonao atompo amasinao atompo fa aminao rerian'ny mahatsara teo mpiady maherinao atompo tio aho irao aho ampiasao aho tompo ho amin'ny tanjonao ianaky ivavakytsika sotranao tompo ny amin'ny fahasoavana manakary-pahasoavana tokoa izay ihany manana anao sotra Jesosy io fa inao le fiarovana mafy anay titika ambo mahery azo mahelofana amin'ny andro maory amin'ny atsyatrehana izao ao faralasa zay manomboka izao matoky izay fa inao nefa milolana anay ihany dia ndraiky izay manolotra ny fonay sy ny sainay ny volanay fotoananay siza rehetra momba anay ho anao ho amasino izay tompo ho anao ianao ny mpiady maherina amboariny fonay ho tahaka ny amin'ny zazakely manaiky ho amboariny dia anaiky anao zay hatramin'ny andro mpiainanay rehetra nitio izay tompo iraho zay soka Jesosy amen. Makasitraka naty tanora mafy oatsika amarina fotoana raha isika mitsotro ka mitsanganatsika sotra toy fa tianao izay hiala amin'izay mety heverinay fa ho fialofana ho anay sy toerana mampahazo aina anay azahoanay antoka kokoa fa ho amin'ny toerana zay tena fantatrao fa azo antoka lavitra misy ny fanatrehanao anjody tahaka ny Davida natsoinao teo hoe ao amin'ny fanatrehanao Andriamanitra no sarobidy indrindra manay ka dia
Ingana izay androany hariva amin'ity herinandro ity tena hoe olona makafy ny fanatrehanao iainao ambanin'izany fanatrehanao zany. Raha isika nitsotra amin'ny fitiavan'Andriamanitra ray sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, amin'ny firaisana, ny fanay masina amintsika tsiraray avy ka tonga atsika ahefa be amin'ny fanjakana ao amin'ny fiainatsika andavanandro dia tena hoe manitatra ny fanjakana any amin'ny tian'Andriamanitra nitarana ny antsika tsiraray avy. Rahatra Kristy Jesosy. Amen. Tain'Andriamanitra dia ndao